Teboka tebo. Tantara nosoratany Rakotoary Malala toko mamiaino na natiorako FT. Mba amikisaha kely aloha ianao madame Julia. Aleo aloha zay no niasanay. Mivadoka ilay retsy a. Tsy mba nialako nenina akory. Azafady aloha fa no niasanay rehetra zay a. Efa io tonga io koa dokotera Mamsoa. Komisera, zakako izao e. Izao visany avaran'ilay vadiko. Rotika tanteraka sy tsy misy azo serera intsony. Madame Julia, mba amikisaho ianao fa ampy zay. Mbola maro raha teo koa ny zavatra miainga fizahana ataonay a momba ny nahafatesan'ny tompoko lavadinao. Mandroso ianao dokotera. Mirary fiononana fianaonao madame Julia. Anao ny fizahana zay dokotera ka mba amiangavy anao mba hoaka zay ny fitolokonao sy ny fifikiranao ny vatany. Io aloha re olona mba alao kely aina azafady. Izao ve sisa vadiko dokotera? Ahoana ny fahitanao azy dokotera? Mazava ho azy aloha von'olona nininana taona nahazo azy. Feno ny fipetra rehetra anomarinana fa maty izy. Ny ainy toksika na ny poison alimentaire tsy misy tokony atahorana ve ohatra? Impossible zany. Araka ny voalazako anao teo komisera dia von'olona nininana tao amin'ny vantany tia. Lalina zany. Zany hoe noratraina sy nitsatotsatohana antsy ny vatany ray manontolo e. Nopitsirina ny voamasiny havanana ary torotoro ohatran'ireny totoina reny ratsa-tongony rehetra. Ay, aleo anay mpitandro filaminana ary ny ambiny. Fa hoana dokotera, misy calmant azo omenan'ny madame Julie vady ve? Aleo izy aloha analany fony tanteraka komisera. Mety hiteraka fisira be ho an'ny fahasalamaniko manko raha izy sofia be zao no omenany zany. Ty manko tsy dia hoe fahatairana fotsiny na hoe alahelo miserina fa mbola hijanona 2 andro eto am-bohatra ny razana. Araka ny loharamba vaovao raiko tamin'ny fianakaviana moa zany. Mahatsara azy kokoa no maneho ny alahelony. Mpitsabo moa ianao ka izay hitanao fa mety. Rehefa afa-po ianao a dia aleo hijereko amin'ny manodidina aloha ny karakarana ny razana sy ametrahana azy any ambolona tapatra amin'izay. Eka mandrosa renao komisera. Mahazo toerana renao ny madame Julia. Misaotra tompoko. Voatery atomboka aminao ny fanady adina ka miala tsiny raha nampiantso anao. Efa napetraka aminay zao ny baolina ka anao niasanay zay. Miangavy anao aho mba hamaly ny fanontaniana napetraka aminao. Ary mila valy mahitsy ny fanontaniako. Miainanao ary andry matoa komisera. Ono a tsy nisy disadisa ve teo aminareo vady tamin'ny fotoana niainanareo na nyresahanareo farany. Mba azonao hazavaina ve ny resakareo? Ka tsy nisy disadisa mihitsy zay tompoko. Eny e, somary nisy ihany fa tsy dia hoe lasa lavitra. Madame Julia, nisy sa tsy nisy? Inona ny tena marina? Nisy ho afa resaka tsy dia hoe nihitatra benana ahoana akory. Vetivety ihany dia ndrarona. Inona ary le resaka? Momba ny fipetrahan'ilay zanak'ailany amin'ny anadahako any ivelany ihany e. Toy izy hoe? Tsy resy lahatra tamin'ny nandefasana azy tany manko tompoko lahy satria tamin'ny fotoana nakanesan'ilay anadahako taty Madagasikara dia nisy hevitra mifampitohivana sy ny famaliana izy mihoatra. Ary le zanakao zany ahoana tamin'ny vadinao maty nisy namoniny ka? Efa reny ihany ny vaovao saingy tsy afaka namonjy ny fahafatesan-drainy izy. No fahatereny fotoana e. Izy raha teo koa volana vitsy-monja ny tonga tany. Iverenako kely ary le fifamaliana teo amin'ny vadinao sy ny anadahanao. Azonao tantaraina kely ve azafady? Resaka fanaovana fasana sy le tranodrazana ny fototro fifamalia. Hazavao bebe kokoa e. I tompoko lahy no nanosika-hevitra fa le tranodrazana aloha no tokony avotana. Misy rindrina mitresaka be manko so ampidi-doza. Le anadahako indray nefa nanohatra an'izany fa ny fasana aloha no laharam-pahamehana. Ohatra ny tsy azoko dia izao e. Inona moa no tokony hitsapahan'ny vadinao amin'izany firam-pianakavianareo izany? Nanto izy ary zao da ka tsy tokony ianao ve niaraka nanapa-kevitra amin'ireo mpiraita-po aminao? Izany tokoa.
saingy mifankaty aho tena akaiky ny fonony tomboko vavy mama ny vadiko tamin'ny fahavelony ka noraisin'ny mama ho toy ny zanaka natera mihitsy na dia vinanto aza. Efa nitaraina tamin'ny raha teo moa toko vavy mama tamin'ny fahavelony momba ilay trano mba hanamboarana azy. Toizo. Isan'ny nandresen'ny vadiko lahatra amin'ny fianakaviany izany satria maty any mama herintaona lasa izay fa tsy vita ihany ilay trano e. Dia atraiza teo ary ny rehefa mififamaliana izy mihoatra zany ka? Rehefa nafana ny ady hevitra dia nody tompoko lahy vadiko. Dia tsy manana eritreritra ny ody ve ilay zanakao lahy raha nandrefa maty ny rainy? Fehitrotra mafy tokoa izy sady malahelo fa tsy efa manoatra e. Ny teny tampoko fotsiny tamin'izay niresaka farany dia hoe tsy avelanao vita mora hono na ho fatifaty foana ny rainy. Bon, atreo aloha ny anio fa alefa tsy kelikely ny fanadihadiana amin'ireo olona manodidina azy zany. Fanontaniana farany, tsy misy olona ina ve na manana lonolony amin'ny vadinao fony favelony? Hatreto aloha dia tsy misy tompoko. Mazava tsara, mahazo mandeha aloha ianao fa ny fotoana ilananao manaraka dia toizantsika ihany ny fanadihadiana ka miantso anao zay madame Julie. Tsy aleo ve aloha mba maka toerana mangingina sy milamina iresany? Tsy maintsy hoe tia mason'olona ity ve ny iresana an'izany? Ikatsotra fotsiny aloha dokotera. Asa dia asa rotona ny raharaha fa tsy andaiky mora anie ahy e. Kanefa tsy maintsy manaiky aloha ianao amin'izao satria tsisy azoko atao e. Ometoky ary afa ho vavahanao rahoviana ilay olana e. Io tsy ho azonao saritsaroma fotsiny dia hoe ravina dokotera. Ijoro hatramin'ny farany asa hoe ny hevitry nareo hoe maty raha tompoko lahy dia iny efa hijanona fotsiny amin'izao. Averiko aminao foana, efa niteny anao foana hatramin'izay. Isolo vaiky ny akalana satria tsy afa manoatra. Fanajana aloha izao nitadiaviko aminao hoe mba aza resahana an'izany ety an-dalana fa aleo mba any an-tranona hoe toerana tsy dia be olona no iresahana an'izany. Non, mitarazoka loatra ka. Miala tsiny fa tsy afaka ny andevitra aminao tsony a. Hetsika amin'izay rehefa mafy-loha ianao. Madame Julie. Leo be dokotera. Ivily eto fa matatesa varikafatra e. Enao raha teo efa tsy hilefitra. Madame Julie. Lasa ihany izy maro. Aiza hoe sika izao monsieur le commissaire? Mananjo an-tany anga moa ianao? Tsy zany tokony an-tany ianao? Mba tsy tsetseratsiaritra ny afa miala tsiny e. Manana maty amanko dia badodina hito ny vokatra. Momba ny fikaroana an'izay navandoza aloha hatreto dia tena mbola sarotra. Fa hono hatreto ve tsy misy olona inao mpiray tam-pohatra na namana sy ohatr'izany e? Amin'ny maha olombelona aloha tsy maintsy misy ny aia. Saingy le saingy aloha mbola tsy ilaiko izao fa le teo alohany. Iza olo-pantatra ve le aiinao? Eny andriamatoa commissaire. Hijanona ho tsy ambaratelo ny famitorana anao ka aza misalasala milaza an'izay mampiahanao e. Aleo aloha ka profo mazava tsara fa sao etorok'olona amin'ny tsy antony fotsiny commissaire. Miala tsiny indrindra aloha fa tsy afaka ny amin'ny fahafapoanao any amin'iny. Bon, safidinao zay. Mainky ampitarazoko an'ity rahaty aminy moa zany ka asakasakaoko. Vavadiko kely aloha ny tafa. Inona moa zany ny tena ataon'le zanakao any ivelany? Miasa sa mianatra sa... Tsy diso lasa miditra loatra amin'ny vie privé ve zany enquête ataonao zany commissaire? Afaka mamaly moa ianao dia afaka tsy mamaly koa ka. Fa averiko ihany hoe manko valiteny iray ianao dia misy fitarazoany misatra ambadika ny momba fahafatesam-badinao. Raha izay izany foana misy fiofanana rahan'izay ihany e. Izy efa tsy mianatra intsony fa vao akabaka dia ndrona bebe kokoa any amin'ny resaka pratika. Pratika?
amin'ny sehatra inona no hifoanany ihany. Indray aloha tsy fantatro mazava fa izy sy ny dadatoa mifanaraka tany ho any. Reny niteraka azy ianao nefa dia tsy malala ny abidiny fialanjanako teo anivinao. Mba mandrimandry fitaizana tanora ianao izany madame Julie. Efa olo-dehibe afaka manapa-kevitra izy komisera ka tsy dia sikorana raha izay ny fatany fa mahasoa azy a. Izy raha teo tsy dia mahazaka toy fiteny fa be fo ratsy ka mahavita zavatra tsy fanaony rehefa sakananao ny heviny. Libra be le fifehezana. Zanakalahy tokana ny lasa mpifeny ankonana ny eviana satria be fo ratsy. Ary tao aren'ny fandrenesa ny famatiny rainy. Tsy mbola nanana vinavinany hody ve izy mba hanala fahanginana anao reniny hatramin'izao. Tampoka tsy ampozinao fatongavako any Madagasikara osy tamin'ny antsony fanaovany farany. Izany hoe nisafidiny tsy ampandrea mihitsy izy izany amin'ny fotoana mety ho diny. Mba hafahafa kozy izany bantikely izany ary izy mianaka tsy nisy disadisa. Le zanako sy le dadany no tiako tenenina eto. Mpifamaly matetika tokoa zareo saingy tsy mifankafoy e. Toy ny mpianaka rehetra ihany moa zaniko. Mba ilazao sationa ny ray tamin'ny fifamaliana izy mianaka tadidinao hoe za azafady. Resaka zanadralahana dokotera izay. Naninona? Nandona mivadika tamin'ny moto ny zanadralahana io dokotera io. Ary dia mirehare fatratra izy fa manana ny maha-izy azy daholo no fianakaviany ka tsy mba tahotra amin'ny fitoriana izany e. Fa naratra nefa mivadinao tamin'izany loza izany. Olo-pantatra koa izany le dokotera matoa izy nasongadina entina milaza an'ilay tranganisy Kika ny valahany tamin'io fa tsy nampaninina azy akory. Ny hoe olo-pantatra indray tena akaiky be an'io zanakilahy io izay dokotera izay hatramin'izay. Isan'ny zakany sainy koa mieritreritra fa zanaky ny lalahan'ity dokotera ity ihany nandona azy sy mbola avo vava tamin'indrainy ka isan'ny antony sy ndany kely tany ivelany. Miovaova ny lokon'ny resaka ao madame Julie. Fiofanana sa ny sitaka ny nataony zanakao any ivelany izay tena marina lazainy. Ozy taminao te hoe anisan'ny ray tamin'ny antom-pandehanany koa izay. Midika izany fa tsy nafoy anay taty izy. Saingy risika nanao ilay fifanana ihany moa rehefa nisy io trano io. Dia inona ary ny antony? Tsy zakany sainy ny fahanginan drainy nanoloana ny vavabe nataony io bandikely io tamin'ny nandona azy tamin'ny moto. Ilay zanakiraha teo koa moa be foka mikotrika valifaty raha tsy niala teto haingana. Soa aza fa resy lahatra ihany izy. Momba ny zanadralahany dokotera io. Misy renseignement azo mena avy efa mila miresaka aminy aho. Tena efa tsy etsony izy araka ny resaka reko tamin'ny dokotera. Ilay dokotera no... Dokotera naninona? Aleo aferanay izany ka. Tena misy zavatra ininy afenina amiko mihitsy. Aleo iresaka amin'izay dokotera izay aho. Mahazo toerana renao dokotera azafady. Misaotra indrindra komisera. Tsy mandanga ny masoko fa ianao no nanao fizahana ny razan'ny tompoko lavadiny madame Julie. Marina izany komisera. Tsaroako tsara koa ianao amin'le volombavanao mirandrana kely iny ambany iny Hita be nga. Nampiantso anao tokoa noho ny fahafatesan'olona tamin'ny fomba matsiravina iny dokotera. Fantatra tamin'ny fanadihadiana nataonay mantsy fa mbola misy ren'olona ifamatorana nareo sy ilay maty ka miay azy zay fa... Hitso kely aloha ianao andre mato komisera. Ny zanadralahako ny nisy olana taminy fa tsy za mihitsy. Saingy nahatsapa omendra tamin'ny nataony dia nandray andraikitra. Nandray andraikitra nanafoana izay tokony hamoaka ny vaovao marina. Fetsy ianao ka. Nareo moa izany le fianakaviana mahitahita. Tsy tompoko. Ny fanaraka taminy mba hialany eo amin'ny disadisa teo amin'ny rotonta izany no ny antony nirotsahako atsehatra. Tsy mety amin'ny kolontsaiko loatra le manimba ny fihavanana amin'ny zavatra mbola azo ifandaminana. Ahoana no ilazanao fa azo ifandaminana ny tranganisy? Nahita ny zava miseho nga ianao ka nalala ny loza nandomany zanadralahana olona tamin'ny moto netiny. Toa ohatran'ireny zavatra fantatrao be reny mantsy izany le zava-nisy Na ohatry ny ahoana na toy ny olona ny tranga komisera dia tsy misy ohatry ny mipetraka ho mpampihavana foana.
Zany ny fahendrena tsara indrindra eto amin'ny fiainana. satria tsy ianao le vo fa raha ny zanatra lahnao ny voatoana te dia inoko marimarina kokoa ny zava-bitanao. Samy mandainga. Marina ny ianao, fa tsy lainga koa nefa mivombarako anao teo. Ny olo ny fihavanana dia mpitandro izany tahaka ny anak'Andriamasy foana amin'ny disadisa misy. Fomba ny olona malama favoatranao zao mihitsy dokotera le varotra mpitsanganana. Mody mampiady karatsy hay ny vidin'le olona ampiresahanareo azy efa ny ampaosinareo. Zany ny famaritanao a. Normal be satria tsy teny atapikandrina ny tandroko mpanao ratsy, tsiry kelikely any am-pony any ka avy tany zavatra mamehatra mazana. Fantany zay resaka tianao ataoko misera fa manana ny asa nakin'ny fanjakana tamiko a. Tsotra ka. Nanotoana ny fianakavianareo mahitahita ny zavanitranga dia nieliminianareo fototra mba tsy hisandraka ny sampany. Tsoka avy hatrany nefa zany teninao zany. Ny olona tratra ny famisaviana sy ny fanabozina aza mbola hitadiavana hevitra faratampony ny amonjenanay. Ko amin'ny fomba hoana moa ny anongorana ny ain'olona mitovy aminay ihany. Amin'izay indray malagasy ray raha amiko. Ny mpitsabo-toanareo mihitsy ny mpanao mpitandrevaka sy tsy miraramy madinika tsy ampety manana mazana ka mahafaty an'ireny olona ireny dokotera fa aza miala-pahinao sa ho averiko dia tahena aminao eto zany. Ohatra ny tsijabahana sy andotona ny asanareo mpanotra amin'ny madinika tonko misera dia miangavy anao a. Aza lotonao toy izany ny asa mampitsabo anay samy miaro ny fiandrianantsika. Oh lala, ary toa safoaka be zato izy. Alefako mamonjy ny asanao aloha ianao sady minanaka alimonkely fa sofy be loatra ianao zany. Aza atao disdosy loatra sao dia hahitan-doza. Tsy maintsy mbola ampiantso anao mahakasika an'ity raharaha ty. Ny lalàna moa zany raha marina kokoa mahazo mandeha anao dia misaotra betsaka nanoana ny antso. Mandrafena anao komisera. Dia misahirana amiko loatra ianao komisera. Satria tsapako fa ilainao sy ny rifim-piainanao ny alavoly. Fa tianao ve aloha ty toerany ity Tsara ka, fa tsy dia mampahazo aina loatra satria komisera miandraikitra manokana ny rarana fatesam-badinao no mitondranao aty. Mba mahay tsara fanako nge zay tony fa tsy araka ny fitsaranareo ivelany foana akory. Manamafy komisera. Fa inona mampanana nanao ratsy angasa? Tsy mpanao ratsy foana akory no tokony hisy fanahiny ao amin'ny fiainana. Zany fa manana ny teboka maritra ny fiainana izy ka maro no mety hamaritra izany. Mety ho tebiteby, mety ho fanahina na tahotra sy ny sisa. Fa tombosety ianao komisera. Efa ka mba mahay miaina amin'ny fihetseham-pony fony sy tokoa nareo fantatro tsara ny momba ny asako, ny tanjoko. Ny fahafantarako ny ampahany amin'ny rifim-piainanao mihitsy no mampanahy komisera. Feno tebiteby amin'ny fifanakaikezantsika indray Efa nanolo tena hitadiny marina rehetra mba ho filaminanao madame Julia. Ohatry misy elanelana be ny tsika zany Aleo andeha amin'izay ka. Tsy misy maharatsy azy akory ny fifanajana amin'ny fifandraisana. Marina zany fa hono le zanakao any ivelany ve mba efa nandrenesam-baovao? Ampiala voly avy ianao sa hanao ankety? Fa izay ny tanjonao androany. Raha ankety manko dia tsarotsika dia mbola zao vao zara familana izao no masaotra dia andao mozo mipirao anao. Resinao indray tamin'iny azafady fa tery sy maika hita ny marina loatra ny tena ka tsy mahay manavaka ny asa sy ny fiarahamonina intsony indraindray fa mba ho fahafaponao ary dia andao hiaraka hitaingina laka ntsika hitety an'ity rano ity araroty fa araka ny teninao dia mety ho fanadihadiana indray no rafitra ny feonantsika ao aorianan'izao an'izao dia ho izany mihitsy ve no atao? Mahaiza manararoatra fa fotoana mandalo zao madame Julia. Ao mitsangana fa ho eny amin'ny tompony indraiky sitsika ilaza ny fandaharam-potoana rehetra hitsidiantsika ny toerana noman'ny zareo androany.
tsy namelanao mihitsy moa zany raha tsy nisarinitra tamin'ity lozy ity ahy madame Julia, averiko aminao foana fa fantaro tsara ny fifandraisan'ny zanaka sy tompoko lahy sy le zanadralahiko. Tsy tokony singa matoranao ahy mihitsy na de kely akory aza ka anjary anararotanao ahy am'izao. Azafady dokotera, ny sainao nanero ny vavanao nitondra fampanantenanao anay fa tsy namorona akory ny fampanantenanao zao no takiko eto de zao manjary arirarirana foana. Raha ny marina nefa de tsy mananjo anery amin'ny feom-potoana anatanterahako ny fampanantenana ianao zay amin'ny endrika feno tsy fahalalam-pomba. Raha tsy eny an-dalana ny resahanao de tongavanao aty amin'ny biraoako mihitsy. Zany hoe le mionampiko mihitsy ve no makaloloha ianao dokotera? Zany ve mifandraisanao azy? Aza soloina vaika akory aza fa tedaviny ny olona mendrika osaziana de tsy anengelanao tsony ahy amin'izay de anapatra ny sazy ho aminy aho ka ho afaka ny foko ka adio aminao. Hainao mihitsy le manararotra sy manenjitresy to zaranao aza misy iriranana mba andemena ny sainy hafa. Enao ve le resenjehako? Enao sy mifiziry an-kevitrao. Tsy mahapino Asa fangaro ny asa mpitandro ny filana mihinana sy ny resaka hafa talohan'izany fa aleo mba hiavaka tsara sa mipetraka amin'ny toerana madame Julia. Miangavy anao Enao ane manasary zavatra eto asarotinao ny resaka de mba mandrilodrilotra koa ako na de tsy rarahinao aza. Tsy manasarotra fa ny fifandaminana no katsahako madame Julia. Averiko ihany fotoana no angatahako aminao fa tsy midika akory zany fa tsy raharany fifanarahana efa nifanekeko taminao sarotra mandresy lahatra anao ka. Mitony fanadadiana de aloha ny valondalao no hitondra ny skao ka ho tsapanao amin'izany hoe resy ve enao sy sahala sa andresy. Zay eto foana mpitazana anao sy ny fahaizam-bilalao anao tsy horakoraka ntsony na anakihana fa aleo io fatoka amin'ny adverseranao ianao veloma ianao. De mahagaga le fiainan-dra olombelona ka. Misofoko ary ve ny lalo-dalovana sa misy zavatra mandona faravarana zany firy moa zao amin'ny 1.20 latsaka vivany alina. Tena ohatrany misy misikitra mihitsy amin'ny varavarana izay ka. Andriamanitra, de olon-dratsy ve sanatry? De inona ny ataoko? Hojerena ve sa tena misokatra izany varavarana izany sady ohatrany misy famindran'olona miditra ny andala tsara an'izany. Iza moa nynaiko teo de leo miantso fa tonga de apetrao le telefona azafady sao ahitan-doza. Apetrao lehilahy misaritava sy manao lamba mainty lava. Tena olon-dratsy ty. Arovina eky Andriamanitra. Inona le mampiara rehetra anao eo sa ifanikasitanana anao nga sa naninona anao? Mifona re tompoko. Mifona fa nanao ratsy anga ianao no mifona amiko tsy tompoko. Ny mpanao ratsy raha angaty no mifona izany fa raha olo marina ianao tsisy antony tokony hifonanao mihitsy lay zay tianao alaina rehefa mba azako tiana aneko tena mba miangavy karazana mpamono olona nga ny fijerinao sa matahotra ho faty dokotera Mamsoa? Fa tamin'ny fomba ahoana koa nahalalanao ny anarako Non, tsy maiko zany raha doko fa mba anjarako indray aloha alio alina no mitsabo anao ary miverena mandreo ampandriana aingany tsy misy zany sono fa zay asiko atao tsy misangy aminao any ty basy atanako ty mbola betsaka koa ny fitaovana afaka ampiasaina amin'ny tehana anao raha vao miseho be saina eo ianao. Anganao matoria ao ampandriana. Mifona re tompoko. Fa ataonao inona nefa kay ino zany atsindronao azy zany efa hoe anjarako indray nio alina no mitsabo anao fa aiza renao zany de enao foana ve nitsabo anay
Zay vetivety foana de niasany raha mpanafody. Tonga de velominy lesy fiara de vao ny varavaranao a. Misy bandrola makaty mibata azy zao. Aingany lisany. Lohako marina. Fa aiza zany? Misy feo akirarin'olona manantona izay. Efa azo antoka mihitsy fa efa taitra ianao amin'izao ory zao. Ka ahoana, salama tsara ve? Le feo ohatrany hoe efa feo nandalo tamin'ny zofiko zany. Mbola misaritavatra an'izy aloha eto ny lohako e. Fa izy ary ty e. Nisy godona konga ny sofina sa lasa miavina tapoka indray raha tokony ikoizana tamin'ny fahatsorana. Mahalala ianao. Inoko fa olona efa nandalo teto amin'ny fiainako saingy mitanjonao no maizina amiko e. Ataonao inona ty aty? Inona ny antony? Ataoko inona ty moa ianao? Mba nanaovana testa fotsiny raha doko a. Experience. Tsy azoko. Andraso. Hitondrana vary soso maraina sy kitoza ty any azafady. Akorsao amin'ny latabatra mahazatra fa mbola zaonina roa zato zao amin'izao. Ok. Vary soso sy kitoza hono. Sa ve no hihinana an'izany? Azafady kosa aloha fa tsy anaky hihinan-kanina tsy fantampefiny eto zany ahy. Fa misafiana ara-tsakafo amelo-patrana sy mahalasa saina eto an-tanàna ity. Merci. Mila misakafo aloha ianao raha doko alohan'ny tena iresahana. Say voko manko no maharaka ny namany. Isakafo? Oka zao fa tsy maninona ka. Alefaso ny resaka tianao atao amiko fa tsy noana e. Fa Kristy angahony ianao no asay laza fa tsy noana na de fa nilaozana zotra sakafo robe zao aza. Ny maraina, ny atoandro efa tsy nihinana de mbola tsy noana foana. Le miavina aloha tena tsy mety amiko raha doko fa azafady a. Sa hay ve. Haiko avy hatrany ny ao andohanao fandraso. Mimi! Avy aty alondry e. Zany aloha ny hena de hoany fa mampisalasala olona hono. Zay. Ka ahoana? Nisy nahazo azy ve? Sans intoxication. Tsy misy poizina ara-tsakafo. Mazotoa ianao raha doko fa tsy haiko ny manenjika bitro zany ka hoe sady akakeriny koa no mbola misavy a. Sao azo rena sy ny fiavina vonako fa aleo nga hoanina any a. Raha ty hoe fa tena nona fa nanafina fotsiny. Ary toa tsy mivavaka akorony. Sa efa tena nona mafy de manadino an'Andriamanitra. Ay tokoa. Fa tsy manino zany e. Efa mivavaka tany apoko koa ne zay. De ny saina ho mila mitony tsara rehefa miatrika fiainana fa tsy alefa lavitra. Ary mba hampazoto mananao de ny raso alako amin'izay ny saritavako fa tsy. Andriamanitra fa to ialanina. Vao maika mampitombo ny aiasy ny fiampangana azo nanao ratsy zao tsy fahitana zao madame Julia. Fa ampy ve ny feo ampelantananao e? Olo-marina sy tsy nanao elo ka ve de andositra fotsiny zao tsy hita hoe naketsy na nakeroa e. Ao raha matoa izy manao an'izao fihetsika zao. Ka inona azy alo ny décision mba ho raisinao tandro filaminana? Efa miparitaka be any amin'ny ainy vaky-jery sy ny tambazotra rehetra ny taratasy fikarohana na ny avis de recherche.
Efa nanaonesanay izay ary miasa andro manalina mihitsy mba ho filaminanareo vahoaka. Izay vahoaka? Fa nareo tsy vahoaka? Enao koa izany. Efa natao endraikitra ny vahoaka sy ny fananana aloha izay izao hoe. Dia izay, mino aho fa tsy ho ela dia hipoitra ny marina mahakasika ny nahafatesam-badinao. Engany, maniry koa mba tsy ho fisahan'ny vola sy ny tolotolotra ny marina ka anjaro dosie klasé iny von'olona anaty raviny iny. Ao anatin'ny ray amin'ny mpanao an'izany angamba fahitany Madame Julia ka. Misoratra eny amin'ny tapikandrona angamba izy izany ka tsy maintsy ho hita baribaritra misy. Arakaratarehy vao zavatra madama, fantaro amin'ny vony ny azo. Ega ka tsy mitaka ny hafa ny famaritanao ivelany mombanao komisera. Ny fatokisanao anay amin'ny andraikitra iny tena ilaina Madame Julia. Ome confiance izay fa vitana io. Eny ho ahy e. Efa eny tongotrareo izao ny baolina dia mahaiza mitarikarika so vikiano mibozaka tsy aposina ka hitrongotrongy amin'ny tany a. Ka efa hoe eny amin'ny tany ve dia mbola hisy bozaka indray e. Fa tsy eo ambonin'ny tany akory no mibozaka amin'ny maniry. Sa tsy marina indray izany? Tonga eto amin'ny bureau polisy tsika izao. Ka tsy vadibady telo ianao fa efa voarakitra tsoratra daholo izay mety ho resaka ato manao ny ankety ny anjarako fa misy efa kinga sy havanana andray izay resantsika ao, ary ny soratra dia tsy ho voafafa noviana tsony. Matoky anao komisery Tojo a. Vitantsika ao io fa aza manahy. Aro venona ialanina. Sivy ianao avita an'izany? Mbola tanora loatra nisy. Adinao angafa ny fotoana fio ka mila rarotana ny androm-pahatanyrano. Impiry verina eo aminy ianao dia andanila amin'ny foana ny fotoananao amin'ny zava-tsisy antony. Tena tsy mampino arsia. Haiko tsara raha ialanina. Haiko tsara momba azy hatramin'izay fa dia bandy kely mpidongo gote amiko. Sady misangy amiko na dia efa reraky ny asa iny aza. Saingy noho ny disadisa izay tsy tokony nisy ny dirako akory dia tsy hitako popoka izy. Tena tsy hitako e. Ny afina ny salova-tavako sy nanjarana nadin'ny finamanana izay nisy ohatran'ny ray sy zanaka. Izany ny famaritako ny bangy tokana ny hoe alanina. Saingy efa bandy be izy zao fa tsy bandy kely tsony ka afaka mametraka hery ray mba andrefesan'ny marina ny hoe atraizany ho vitany. Kanefa movy tsy mbola ialanina foana ty hitanao ty izay ny afina tanatin'ny saritava dokotera ka nampiseho anao ny tena marina. Manotsy amiko. Fa ho tana mahafaty izao ataon'izay izao ialanina. Maninona raha mifampiresaka tsotra dia natao izay ny fandaminana fa ny fiainako, ny asako, ny fiaraha-moniko no sombainseho ohatran'izao. Aza dimy fa victime amin'izay zava-mitranga izay tsy miafina amin'izay intsony ka aiza ho aiza no anjara terako eo anatrehan'ny manodidina amin'izao fanjavonako tampoko izao. Ka izay tsy nanota taminareo ary nao ka hitorabato ahy e. Ankoatr'izay tsy nanjavina akory ianao fa nininana mpanjavonina mba ho fiarovana anao. Zay anie nilazako anao fa mbola mijanona ho ialanina foana ty miresaka aminao ty e. Ialanina hiaro anao amin'ny ratsy. Mahavariana sy mahagaga sy hoe tena se ve io ny endrika aloha dia tena se fa le fahasahiana. Tena tsy ialanina io ka. Trouble be angamba ny sainao dokotera. Vao tsy pirianao tsara angamba ny tokony ho tandremana mba ho an'ny fahasalamana satria mpiasa ny fahasalamana tena nitokisana ianao. Aza manao akambony amin'izany fa toy ny ihany ny saina sy ny foa maneritreritra andrao. Zao ve no ampitony aminao e? Tsotre. Tambiny vitsomonja ihany dia ampy amafantrosanao rehetra. Tandremo no milaza mindray amin'ireo akaiky ahy, na ny namako na ny fianakaviako fa eto an-toerana aho amin'izao fotoana izao. Fa dio no mandika an'ireo fitsipika efa napetrako tetsy aloha mba ho an'ny ainao. Ary raha manomboka eto ny drafitra petrako dia ho afaka mora mikaraza mpangananao ianao. Mazava ve? Matotra be izy mametraka ny fitsipika. Mahagaga koa izany hoe taiza sy tamin'ny fomba ahoana ny nananany an'izao karazana fitaovam-piadiana sy toerana efa voatokan'izao. Ataoko hoe toerana fiheren-jiolahy. Tohotra ny manara-pendra sy avolenta ihany nefa. Sarotra ny hamaritana azy raha atao tomba maso. Jiolahy manatrano tokoa ka sarotra atao olon-dratsy. Jiolahy
jiolahy mandrapatonga sakafo dia tsara raha avy hatrany ty resahako anao ny zavatra tokony ho fantatra. fa ahoana komisera hitangany toerana misy mpanao ratsy sa nanahoana fikarohana nandritra n'izay fotoana nanjavona an'izay? Mahakasika an'izay indrindra no resahako anao ka. Liana be a? Efa reto aloha sakafo dia tsara ngamba raha sady mihinantsika no mitafa. Misaotra risia dia mahazo homana renao e. mahazoto mandany vola amin'ny fanasana etsero loatra koa ianao komisera. Ka rehefa ivelan'ny borao zao anie dia olo fiarahamonina ihany ahy, tsy hoe komisera anaty borao na anaty asa foana akory, sady fanasana namana ohatry ny mahazatra ihany no nataoko taminao, ary tsy hoe nandaniana vola be akory fa tsotsotra arak'izay tratry ny fahefa-mividy ihany ka. Hainao mihitsy tia mandahatra karazana voambolany ity na anginany hafa. Tena komisera marina ianao. Tena vily ny resaka fa azafady. Fa hono tokoa ahoana to sakafony olona telo eto konkomandinao reto nefa tsy kasenao rerona. Non ka, mbola misy namantsika ho avy eo. Namana? Ary tena maro namana be ianao zany komisera e? Tena maro dia maro tokoa fa raha ihany no azo itikisana. Andrilika mafy hiado azy sy ny fafahana. Iverena kely ny teboka tetsy lova lasa lavitra ny tafy. Ahoana momba ilay mpamon'olona? Kasika an'izay indrindra. Sarotra dia sarotra ny fikaroana azy hatreto, fa efa nylokalizena ihany aloha findaina ampiasaina ka efa nataony daholo ny tetika rehetra hitana ny transmisiasy saingy nandamoaka avokoa. Efa tena karapily mihitsy ny ianao lahy sady fetsy ratsy a. Miaika azy zany nareo be kalona. Sanatria avy kely ny teninao tsy komisera tojo mihitsy zany ilavin'lefiny zany. Dia hampana tena inonapiko indray zany ny komisera tojo tsy milavilefina. Andray aty vetivety aloha za. Allo, ay efa eo avelany eo lahy, tonga dia midira dia jereo ato zay latabatra farany amin'ny zorony avaratra andrefana vao miditra lahy dia mitody mianavaratra, fa eto amin'ny latabatra misy anay ihany misy ny satroka mampitandro filaminana atao amin'ny tevitra fisakafoanana ity tapitra. Zay zany le namantsika androany. Tokony ny andre azy ihany zany tsika vao nihinana raha lapozina ho vetivety izy. Tsy olana zany efa tia manatiny ity izy fa mahazo misakafo ianao. Lehilahy ranjana rasy vavety kanefa dia manao fiakanjo gasogaso ohatran'ireny mpitondra teny ireny. Izy ary ty Manaja anao CFP. Tonga soletsy efa io se zalahy dia mahazo fa zay efa somary ny aloha lalàna kely izy no madame Julie izay efa nresahako an'ilay iny izy kosa no Aristide na antsoina ihany koa hoe Daris eo amin'ny sehatry ny asany. Aleo vakiako aminao misy ty carte kely ty. Ayant l'expérience professionnelle sur l'espionnage et la détection privée, à droit sur l'art martiaux haut niveau, ayant la rapidité de conduire un véhicule dans les combats. Faly mahafantatra anao tompo. Tsy dia ilaina ilay tompotompoko madame Julie rehefa miresaka aminay mpanao fikarohana miafina toy itony ara-teknika daholo ny zavatra rehetra iainanay sy mamaritra segondranay ka ilana fitandremana be zany mba tsy handamoka ary zany indrindra no isalorako ny anarana hoe Daris ary aoka mba ho izany hatrany tsy misy fisalasalany no iantsonao Mazava be zany fa tsy ilaina ny elanelana manomboka eto madame Julie. Tsy karitro amin'izao ngamba fa miezaka manafina an'ireo voalazako teo aloha ireo izy mba tsy halalan'ny hafa azy ankoatran'ireo izay manakana ny adidy aminy ohatranay mpitandro filaminana. Raha azoko tsara zany dia hanampy antsika amin'izao raharaha zao izy. Tena azonao tsara mihitsy vitsy ny olona oatra azy ka mila raraotina ny fandalovana eto amintsika satria mila sy ny traikefa mba tsy hampitarasoko an'ity raharaha ty. Kanefa dia tsoroko aloha fa araka ny famresahako anao ombenimbeny dia mbola tsy azoko ny zavatra nampanantenana ka tsy afaka ny tompo teny fatratra fa alohan'ny karamany azoko atsaina manko fa tsy resaka fa tsy million isak'izay mihetsika izy. Efa compte réglé ny amin'izany fa aza manao ianao Julie tonga aloha dia mivadaniko ilay fiantso anao fa efa tafiditra anaty asa sahady io zao Tsy olana ka compte réglé
fa zany efa nandray an-tanàna ny tera raha ty de za no mitady fomba zay azahoana ny olomeloka fa aza miroro saina amin'izany ianao any ny anina de alaminy ny saina fa tsy ho ela de ho hita miafina indrindra ka ho azo an-tanana eto amintsika le ny tedavina de inana tokoa moa zaniko ary ataoko amin'ny fomba miavaka kely toy izao ny finanana azy amin'izay mba miara lany amin'ny anareo ihany Andriamanitra fa olinona ray ty mampiasa sotro avy hatrany izy ary atsipitsipy noatra reny tsy mitetana indray ny akory ilay sotro mitondra sakafo any am-bavany akinkan'izay olona ray izao jereo ny azo indray ny lany alohany anay izy komisera tsy iso dia kamera ohatran'ireny ampisarimihetsika ireny anefa fa dia hita amin'ny vatana mahavariana ka ny tena ty dia manolotra ny ainy amonjery ny sakaizany fa apiako hoe ny tena lehilahy dia tsy mikoso masona amin'ny lavolefona miaro ny fahamarinany na paradisa sy fanjakan'ny fitiavana aza ny toerana misy anao dia mandray sabatra hiady rehefa tojo fahavalo any Imbaziba ny asom-pilaminana izay mangina volamena hoy ny tolo fa hoy kosa hoe raha angina amin'ny tsirariny fa ho tany izany amiko mila miteny mila miady mila miaritra ary tononkandresy izany no atao hoe tena lehilahy be mokondoha minitsy ary tsy manaiky ny marina ho fisaka izany fa ny hafa lasa sorona izao izy amin'izany ka matahotra ny ho lasa sorona nga dokotera mamiditro ny fiarahamonina tsy mety hitoetra na dia sekondra kely eo amin'ny tontoloko izao si na dia matoka fa ho matanjaka sy mahery aza ny abidian'ny tanjonsena efa mbola hitako ary ho sarotra sy ahitako pirofo mivaingana ary mba hiantombora ihany le fiara na izany aza fa so hidona amin'ny azo ka ahitan-dozy mavome ay ianao ty ka tsy mbola hainao anga fa ialanina mila atao amin'ny familiana zao eny ialanina ianao fa tsy le ialanina niarana ena tamiko fahiny ho afa ialanina hafa mihitsy mifahitako ansia amin'izao dia ko verseo ara zany ny sainao anaiky fa izao indray ialanina efa vita mizazoro fiara raitra sy fianam-paray maloko tsy takatra siantifika saina karazan'irony fitondra ny firenendehibe miatony ty mitondra anay ity taizary zany ary tamin'ny fomba hoana na ahafahany alana napiditra an'izao teto Madagasikara akoatr'izay inona ny tanjony dia inona ny ilany an'izao fitaovana mahery vaika izao jereo kely ty appareil ty azafady dokotera somary zoomeo kely hoe io point rouge tsy tapitapy io jerena azy tsara aza misalasala ianao fa takitila mitovy amin'ny finday fampiasanao ihany io zao bon raha ho akaiky ny fizotrany point rouge io dia mila ny feoana anambaran'izay toerana misy azy eo amin'ny écran tsy afaka hivilotso no masoko minitra vitsy fa hifantoka metraka ny trasazy eto amin'ny torapasika be misy atsika ty trasazy eno mila concentration ka ao anaty fifatohana lalina koa nao ka ilazanao zay trasy misy an'ilay teboka mikisaka miakavy ambony amin'ny écran le point rouge somary midina kely sady mikisaka miakavanana andraso aloha tsy tazana tsony io ndray efa miverina atao vonika sady lasa somary mitombony abeany ao ve ianao zany zay inona le zay voapetraka le teboka telo marika hidiran'ny adversera lehilahy sy vehivavy izy raha ho tafavoaka velonleto raha tafadingana amin'io tsy azoko zay aloha ny an'io ka mila mody sika amin'ny sakafo dia maka rivotra tsara manetsy batana ihany koa mba hiomana amin'ny eto tampoka dia mba entom-bora ihany ho a le fiara mantsy an'zy fa diso sahasaha loatra nisy izany ry alaniny zany raha efa kiny loza tiako fa vao maika ary izy mirifatra tsisy oatra izany zany raha akingan'olona mamidy fiara
fandalana angasa aiza lahy io zao. Ohatra e, hainao tsara raha tojo fa tsy mba mikivalavala amin'ny mission ataoko izany ah. Après 20 minutes dia tokony hanainga any nareo. Tena tsy azoko e, zahay ahoana? Fa nareo Julie fa aiza ary ianao izany raha komsa? Fa ilaina atao inona koa iny vehivavy tsy havita ninnininy le tia. Raha tojo ah, aza dinoina fa vadiny anieny maty e. Aleo izy mba hitany fanamborako ny tsinain'ilay nahavandoza fa zoany izany e. Karaha maninina any izy dia ahoana ka? Assureko zato isan-jatony amin'izany e. Misy ilana azy matoa amin'ny teny. Tonga dia ny fanomanana amin'ny fiarany tafika izay matanjaka indrindra no imasoanao fa izany io resaka amin'ny Julie. Mazava ho azy fa eo amin'ilay rond-point akaikin'ilay sakafo-anantsika iny nareo no hiaona. Fefa misy soritra ahitan'ilany olomeloka ve sa efa nametrahako fitokisana ialahy ka aza manala baraka Impiry ny ara-ny asa sy nanome andraikitra tamin'ireo raha sarotra tsy efa nareo mpitandro ny filaminana moa nareo e. Hatreto aloha mbola tsisy e. Mandreraka le fika masisina. Alefako par mail aminao ny trasy sy ny lalana izorako amin'izao e. Averika ihany zay fiara matanjaka entina fa adiny 20 minitra eo ihany farafahabeany no afaka mianja anareo. Raha sanantsika taran'izay nareo dia iroso amin'ny dingana avoavo kokoa ka mety ho sarotrarotra ny iarahantsika. Zay fa anao play aloha fa eto ihany misy station farany. Ay, efa azoko an-tsaina le toerana nalehan'ny laka. Ao anaty mailaka ny andindiny rehetra e. Julie mila manatony eny amin'ny rond-point ny sakafo-anantsika iny ianao zao dia zao. Fa ahoana tompoko? Erreur sahady kiseho le hoe tompokotompoko fa mety hanimba zavatra izany. Hoentiko. Azafady e. Efa misy vaovao angasa. Resaka ny vaovao fa arao aloha ny toromarika omeko e. Efa anjarako izao ny plein fa ho tapahako aloha ny antso. Tonga dia ataovy plein ny azafady e. Zahay elahy dia miverin-dalana fa tsy misy idiran'ny lahy amin'izao raharaha zao. Fa iza moa elahy no miditra keriny amin'ny fifandraisan-davitra ity? Olona tsara fanahy mpitandro an'izay enjehan'ny lahy le siaron-giapitsikiry sy tsara karama. Oatra le ty e. Fa atao misoa mahalala elahy izany. Andraso efa tsy lavitra kay. Aza miditra akory amin'io alabe io elahy fa tsisy idiran'ny lahy zao raharaha zao. Aleoko miserana ametrahany vahoaka fitokisana no hanao ny adidiny. Matahotra ny akingakinga ny olon-dratsy. Olon-dratsy? Olon-dratsy? Sy aho e. Hovidiny lalafo izany fiomezany lahy zay. Aiko tsara lesy raha ianary Aristida na Darisy mpikaroka amin'ny afina. Ny fanamanonka namomba an'izany tany ivelany. Aiko fa kinga lasa dia abanana ary ny fahalalako an'izany indrindra no ilazako hoe memora dia nitodiny verina fa ny fomba filalao an'lahy efa haiko tsenjery. Mpiara-miasa amin'ilay dokotera-ndoza mpamono'olo iny izany lahy zao. Eny, mpiara-miasa fa ny marina kokoa dia mpiaro azy le tia. Efa hitako trasy ato ny toerana misy an'lahy dia ho hitako kely eo izany vavabe an'lahy izany e. Efa hitako eto koa ny trasy misy an'lahy fa tsy miafina amiko ka. Raha ikiribiby ihany lahy dia mialatsiny amin'ny finamanana fa andrainy andraikitra. Izay iray sika drotroka fa efa nampitandrina izay tsy nasiany lasira. Tapaka ny fifandraisana. Tsy vaovao ampy le feo. Tena mahafantatra tokoa le dala raha ny fomba firesany teo. Izay zany koa ve dia ataoko ampiasa loha eto e. Tsy ampafirin'ny tamin'ireo efa nataoko akory izay bandy anankiray mandrao an'izany. Efa akaiky izay Efa hitako io e. Efa misy fahavalo mitandroka fa mila vonona amin'izay fitaovana nentinareo nareo Somary ampiadana ny hafanganam-pandehako mba ampiana ny elanelana misy amintsika. Ok. Mahalalaka be izany lalana izany fa aleo taperina mihitsy ny tableau Efa hidina amin'ity ndalana midiny ity izay e. Efa hitako fa ny familiana ifatohana dia ny fitaovana omanina. Efa tena karapily vava be manko le fahavalontsika. Zany indray ny tandroana. Tsy haina angamba hoe iza marina. Masany eza mila maily foana Nareo ny mila maily fa zapivarikena indray ve no ampianarinareo hitanantsy e. Fantatry ny ataoko fa ny tenanareo itomanina ho le teny ray izay.
Maheritsy moa teka tsy lava velona letsy. Efa mifanakaikytsika fa tapao ny antso e. Efa tazako miditra ny digy be iny fiaranareo. Miandry eto anolohan'ity torapasika be ty a. Tsy ho ela dia ho avy zay. Fa inona ho ilay tanjona amin'izao komisera? Dia ho aty amin'ity toerana ity mihitsy ve no miaro ny dokotera sy ny ekipa ratsiny? Manana ekipa tsara sady kinga izy matoa mavita mandositra amin'izao toerana izao fa oke tsy a. Ny saina vononina madamo Ziliva mafimafy raha ny resaka nataony Darisy aty eo iny a. Zay aro afa tsy tapitra akory ny teniko. Ary tena misy mikendra ilaina aloha angesika izany komisera e? Tena fahavalo zany e. Fa inona ny mbola ianahananareo fa tsy velomina amin'ny fiara dia mandroso e. Sa iandry darovana fotsiny. Ka ny lalana tokony alehanaiza zao to mampana daholoko. Fitaovana avoleta raha reny nampiasainy teo reny a. Mandroso manatina kaka dia avy eo ambadika vatan-drofia io ny fiaranareo dia mba malaky aho e. Aingana. Fa aiza ho aiza e. Eto ve zany e. Dia malaky nareo mivato fa avertissement impobasindrote iny a. Aiza izany ny toerana azo antoka eto komisera? Ndao iazakazaka sy anatinazy aloha fa efa io mipetraka mijery appareil ao ambadiky ny hazo vaventy io izy. Andao aingana, malaky ianao. Aingana. Ay, tongonareo. Rehetar 9 minutes be zao a. Raha afony rehatra zany efa nitatra traiza. Fa ahoana altia. Inona ny tanjon'ilay mpanao ratsy hitarika antsika amin'izao toerana feno torapasika sy ala be zao? Andao aloha androso fa vidiana lafo ny segondra ray latsaka raha tojo a. Jereo. Fa misy inona? Io e, trasy vita amin'ny kodiarana fiara nandeha izay miendrika 3 zoro mitovy rehetra. Nodolirina mba hamela teboka 3 isan-jorony. Hita miariary be tokoa no ilay torapasika somary mandry a. Dia inona hono ny dikan'io? Efa nandalo tamin'ny fiofanana nataonay tany Rosity sy ny ty a. Dia ahoana nefa no alalan'ny dahalo avy eto Matahazy? Misy zavatra milatsaka avon'ilay sary 3 zoro io. Tandremo, samy mialaingana fa hipoaka io. Mitsimbadibadika arak'izay tsatsany ery. Malaky e. Tsy naninona ve? Mamono tena ve ny atao aty? Da tsisy décision raisinareo fa lalaofon'olon-drasy aty fotsiny tsika. Ay, tafiditra mifasika amin'ny masoko aviva vonjeo aloha e. Aizy nareo zany raha tozo a. Ty avaditsika ho ay e. Andraso aloha. Otry, fa ataonao iny ny voro-tambaroa vitinao iny? Atapy enao amin'ito aloha ny masonareo avira izany fa tsy hanana fotoana lava be hijanonana analana ny ditsiko anareo eto tsika e. Ny masavanana aloha ampiasaina fa anatin'izao tsika izao. Kay! Ay! Nisoviko! Loza marina fa nisy ny kendro Julie. Sofa ny ilana kely izy dia ny rafitsopony no lalova amin'ny bala. Mandreraka be koa raha le masoko tena mahalailay sady mararika. Tsara sansy ianao Julie fa ratsy iny a. Marary angela sofiko marina e. Tena mavavay be ohatran'ireny doran'ny afo ireny. Efe an'ilay bala nandalo taminy teo zany e. Mba misangiloza mihitsy izao bandy izao ka. Tsy naposiko ohatr'izao mihitsy ny herim-baika fifandonana amin'ireto tsola reto marina maro. Takizay foana. Takizay foana navela ho faty sy ho veran-javona amin'ny momba vadinao. Efa nisairanantsika izy ty a. Dia aza manan-kivy ianao fa mijoro dia atanjao ny sainy. Karaza tafidikisa angentsika izao e. Tsy ilozanareo mifanasa vangy eo aloha fa sao vanginareo no pite amin'ny bala eo ka ho taitseo nareo e. Aty ny lalana dia aingana andao. Dia mbola androso ve? Dia mandehana ary ianao raha mahasamy embitra e. Tena matahotra ka. Dia malaky nareo fa aza mitamatama ohatran'io e. Fa bala fafikatrana serena fotsiny ve ty ansy ity fa ato apopoka amin'ny tsy misy dika nreto fitaovam-pidiany sy e. Efa tena akaiky ry zalahy zany matoa mandefa témoin ohatr'izao ty appareil ity. Tena mbola say ihany zany fa tsy niemitra tamin'ny avertissement nataoko teo a. Andraso ary. Ohatry, fa ataony se iny ny voro-tambamena kely iny e. To atao mendrika 3 zoro dia anaromako ny tavako ty e.
ny masoko sisa mipotra amin'izao. Zay. Ary aleo akarina amin'izay ny kapisao. Lasa nandrosinga amin'ilay torapasika alana marina. Dia ahoana? Tandremo! Andrekako, tena nela ka tsy nisy navoasy ilay torakandro sy ny sesy teo. Ary avy any atsimo izy izany dia ahoana ny ataoko e? Tena efa kinga be le daly zany raha nahay niala tamin'ireny torakandro sy ny telo nasesiko teo reny Tsy azo tsinotsiniavina fa tena pro koa ty bandy ty. Andraso anaovako azy ary. Oay le ty tena tsy voa koa le ry. Fa ahoana le ty zany ry Tarisy sao dia tonga dia apaokako amin'ity. Oka aloha io fa efa hita no ny trasy misy atsika. Mba tsy ny azo no tonga aloha dia andrasy ireo olona tiako sy anaovako sitasita manatona azy eny ampovoan'ny torapasika eny dia endray izay mitsamina mifampitana kely. Aloha sady arahana torakantso tsy ako-janona ihany fa mitady andray zavatra ao am-paosiny le ry zany. Zany ary le ty ny torakantso tatazo Oka le ty izy daholo ve zany? Ary andraso koa mba valina fa tsy navoa ahy elahy dia elahy indray no rarafako torakantso. Zany ary valokavatra tatazo Kay! Maty asandroko! Kay! Lozy ty fa Julie indray nitratran'le torakantso rehefa nialan'ny Tarisy. Ay. Zany raha marina. Marano ny tanako komisera fa vonjy eo Aleo alako aloha ty vorotambana anapenako amin'ny masoko ty amezako ny ratranao fa efisako aloha ny ahy Ao, angana, ao. Kay! Ary mba fezy moramora fa marary. Dia ahoana kosa io matsy mitsatoka io? Tsy azo tsy hoana aloha fa ny raha mila fehezina mafy raha tsy tiana andeha be loatra Misy prosedira rahana fanalana azy ireny fa tsy mety raha tonga dia atao angomanita fotsiny amin'izao. Tena misy namana zany ty bandy manantona ny alana ty fa tena ohatra nisy feo am-behivavy nikika teo Mila mahaly ihany fa sao efa mijoko ahy teo koa zany. Tsy atao aloha dia mbola tsy mahasara famiko ny anton'izao fampiasan-kery zao. Sady amin'ny fomba mahatsiravina. Manaraka amiko ny fotsiny tsy mbola mahampino koa ny zavatra nambarany Alanina. Ialana le namambinina sanatra lahako. Mafy alaka, tena kenga tokoa. Saingy mbola tsy ampilazany lampiko fa mafy ala raha reny fialan'ny lahan'ny torakantso nalefako teo reny Raha izany foana nandrasan'ny lasy mahadodina ny lahy dia afaka ataontsika Ka ahoana sa ifanaraka amiko ary ve lahy fa samy alatsaka avokoa ny ambina zava-maranitra rehetra izay mbola eny amintsika. Sy ny basy iray avy eny an-tanantsika dia ny tanana avy hatrany amin'izay no ampiasaina mivantana. Ka samy ary mampidina moramora ny basy eny an-tanany avy Ary oka tsy ho fetsy fa aleo alatsaka daholo ny bala rehetra ao anatiny aloha ho hita maso ho hiparitaka amin'ny tany Zany ary dia samy alatsao moramora amin'izay ny basitsika. Zay. Ka antsy fitoraka efatra sisa ny zava-maranitra ety ambalahako Ny ahy kosa reto enina. Samy ary manimpo ny azy lavitra Ka ahoana? Ao tsara amin'izay zany. Efa vonona le ty matoa samy fanaritava amin'ilay eto Ka zany ara no ny savatry be ary no afaka ny vavon'ny lahy Toanana ohatran'izao fotsiny letsy zany Ka zany indray ary no ny totonjako sesisesy tatazy Tsy mahatafiditra eo zany letsy ny tanana keliny lahy iny Fa mijery film ary ve za manofa fa tena ienjana daholo ny fomba fiadiny Alanina sy io bandy raha io zany Ary tsy karitro fa mitovina le fomba fiady aza. Zaho moa ty dia mitanaka sy tsy mahetika tokotsy ny mahita ny akingan-tanana sy ny tongotra ry salamy aty. Reraka be tamin'ny raha very taminy angamba Julie dia resy tory vetivety teo. Ny raso aloha somary akininy eto amin'ity hazo iray ity fa mila manampy an'ny Tarisy Mila fainganana koa ny famongorana ny Jolamy ady amin'ny kinga sy matanjaka be io jereo reto izy raha tsy manohitra no reny anaty film reny. Zay. Ary andraso ny roso moramora dia atao azy azahoana na dia ny ampahany amin'iretsy antsona tsipany zalahy ety amin'ny sisiny reto fotsiny aza.
Aleo mandady moramora avaty mihitsy aloha. Kely sisa de ho azoko retsy antsy anankiroa lasa lavitra retsy. Zay fa azoko. Ary aleo mitsangana de hiazakazaka mafy aka otroparako amin'ity voakany tsy nain'le io. Ialana! Zany ary ny famaranana any amin'lay. Fô misera, tsy vanina rangahy ianao tsy vanina. Darisy fa ahoana letsy inona ny tena nesika ny lahinao an'izao? Fa nanino ny alany teny andraikitra ny tira raha ty? Loza marina fa Ialana saika kendreny ty rangahy ty de le bandy ray niady tamin'ny Alanina ndray voatrobaky ny antsy. Sady amin'io tena teo amin'ny kibony mihitsy. Antso roa be zao. Darisy any ry akama, tsy tokony hafaty an'lahy le sy io Fa ahoana gony nafantaran'le tsy valaharitiany Aristide? Mba fantatra lahy moa fa mongotra ny lasa mpiray petsapetsa ny lany ny atondihany amin'ity toeran'ity. Miantso pôlisy. Tsy fantatra elany re lasehoana sy bandy voatsindronantsy io. Za kely zafarotana sakabe loasy amidy am-pitsanganana ary vingavinga ohatran'izany fa tsy tanora voaray ranon'olana ohatran'ny lahy akory ampahafantariko an'lahy tsara fa Serany andraikitra ny fahafatesany sary lavadiny Zili. Esy aho hoe raha koa misapa-maty teny Sasa loatra ngela zany sady miseho malalay Amin'izay indray de zay mitady ny olon-dratsy indray no tandroan'ny lahy zay boay kely io. Boay kely? Boay kely? Inona moa no tokony atahorako an'lahy? Fa hataiza ny herin'ny lahy sy ny zava-bitan'ny lahy? Namotika ny fianam-pianakaviako? Hitavita mora ny vitan'ny lahy de mihevitra lahy fa hivarotra ny marina vola 30 foana. Fa iza loatra lasa mamingavinga aty Piray tsokombakomba tamin'ilay fatina dokotera iny ka miaro azy. Tena ohatrany mitady ho fetsy ty rangahy ty izany. Mody akorisany mora indray ny basiny amboalany ny tanany. Tsy ajery fotsiny azo kosa ka. Ialana! Tandreo! Ialana! Ialana? Alana? Fa nanofy ve ahy? Komisera? Darisy? Kay! Falaisaisa daholy. Kay! Mama! Sandroko! Zay vao tsaroko. De lasaiza kokoa misera teo izany. De lasaiza koa izany komisera teo De tao anaty nofo alefa ny antso hoe Alana teo i. Misy olona roa mitsirara sy lehilahy roa mijoro angera ampivoatora-pasika ireo Iza daholy ary ireo. Le Sandroko ty tena mbola mahara sady le antsy mbola mitsatoka tsy miala io. Tena tsy maintsy nanao andreny ary fa hitako fetsy be ty komisera ty. Raha tarak'ela de voaray ny antsy ny ary tsy nahamenatra azy ny nanindrona anao. Ny felatana avy no tratra ny balanao teo. Fa tairana ny natorana azy io zany fa tsy tokony hampanina azy iny. Marina mihitsy zany. Voatsoko reto antsoroa amin'ity kibon'ity lehilahy ty. Aleo atao fitsaboana vonjimaika aloha mandra-pahatonga ny fiara mpitondra marary mba hitondra an'reto any amin'ny hopitaly. Oay, dokotera! Fa misy inona? To misy raha matomy tsirepirepy manatona antsika ty sady to maratra tokoa ve izy zany fa rakotra raha ny akanjony. Julie? Madame Julie ty? Fa nanao inona ty? Oay, io ny tarapaka ny anjery io sia.
Ity zany ny olona fahatelo hitako tao anatin'ny fitaovana. Mazava satria samy te hiady hampandresy ny fitiavana dalana izy roa dia niara niasa mba hamatorana ny tsisitsiny. Tsy azoko Rosia, tena tsy azoko. Efa reto ny ambilansa dokotera fa aleo aloha vonjena ny indreto indrindra fa hidarisy akamako. Tena tsy azoko mihitsy ka. Olona niezaka ny anao izay ahafaty an'se tamin'ny toroakanto sy totoandro sy ny sisa dia tsy eran'seho vonjena indray. Ny aina aloha no maika zao raha doko fa afaka miandro zany a. Io zalahy, somary rapidina fa very raha be ireo olona ireo. Izay fitsaboana tokony azo atao aloha tonga dia iry zany dokotera, malaky nareo. Ialana, zanako, vino ty nataonao e. Nataoko sany nataonareo ny mahaliana kokoa zao. Raha ny atezerako no apariko dia notsoahako tany ireo fantsona mipetraka amin'ny vatanareo ireo dia... Ialana, fa ny fokinona sa ninanina tany se ty e, sady moramora koa fa olona mbola mararana io koa tapaise io e. Ialana, fa manina ianao ty e. Tena efa voako fitaka io dokotera na vitanao moa no andrainao io ve ianao e? Tsy vanina ranganareo sy ilay fatanako komisery io Efa fantatra ohatry ny ela neny fiarahanareo izay nininareo ny kobonina foana ary tsy fantatry dada mandra-pahafaty azy. Zaranareo aza nisy an'iny aksiona voadona azy tamin'ny moto iny ka efa nisy azonareo ifarana dia tsy menatra raha koa misapangala-badin'olona namono ny dada tamin'ny fomba feno abibiny. Tsy fantatrareo dia io Aristida na Darisy io ihany no nahalalako an'izany ranseny marehetra zany. Sy ny masy karazana antireny manataonay daholo reny komba rehetra nataonay ireny satria dia samy niofana tamin'ny ady avoleta tany ivelany zahay. Izy efa nanomboka roa volana taloha ka afaka hanody alohako ihany koa. Efa mpiara-miasa tamin'ny komisera raha teo izy hatramin'izay ka nanamora ny fakan'ny pirofo rehetra. Tsy taho an-tsainareo anefa dia namako ary tena akaiky ahy Aristida na Darisy. Maninona tsara? Tsy marina izany Ialana. Voapirofo sady mivaingana daholo zany raha mamampanafiko lema. Sa alefako henonao no ronam-piaso ny sary tamin'ny famonoana ny dada izay azony Darisy. Dia mbola andahy ihany ianao fa tsy nifankaty tamin'ny komisera ka nitady ny fomba rehetra mba hisarana tamin'ny dada. Marina daholo zany e. Mifona letsy a. Aika Ialana zanak'Alama tamin'ny Juliany iala mifanandrina taminay ity. Aika zany saika ho sarangotina sy zara aza raha tsy nahavoalohan'le volana mpanantenaiko mba ho solon'ny elikombinina zanadralahako. Zaranao, ka maika ny tetavanao hevitra mba hanamelohana sy hamatorana ahy fa zany navandoza. Zany no antony tsy maintsy nanafotako anao dokotera. Efa toy ny ray ianao tamiko ka tsy maintsy nataoko zany. Miala tsiny fa tsy maintsy nataoko tamin'ireny fomba somary feno eritseritra ireny satria ireny ny lalana hitetavana teboka farany tamin'ny marina. Ialana, zanako, mifona moletsy a. Mamelahana efa tena tsisy lalana sorana tokoa izay e. Ka avereny atao masoko ary dada dia milamina e. Lasainareo fa tsy mafy tamiko ny fandrenesana tany ivelany fa maty nisy namono tamin'ny fomba feno abibina ny raiko niteraka. Mainka akoho mbola nampitrotraka ny fahafantarana tamin'ny antso nataony Darisy tamiko fa ay ny reniko sy ny sipany ihany ny ray tetika ka nanao izay nahafaty an'ilay raiko. Mbola mendrika ho avela ve ny olona toy izany e? Ha? Mafy le selary zandrikely a. Tena tokony elasin'ny traika efa nylalisiny nandray andraikitra amin'ny makomisera. Tena tsy naposiko hoe aika fitaovana nentina ny sokirana amin'ny marina le olona nametrahako ny fitikisana. Lalina zany. Andeha ka. Andeha fa soka vita nakorotana n'ity hôpitaly ray manontolo ity amin'ny atezerako sy ny alaheloko. Tsaboy tsara le akamako dokotera. Mahatoky anao ah. Tsy miova ny adresiko dia any meona. Teneno izy rehefa matsiaro tena hoe fonosiny teboka telo no hoe ny ampitso rehetra. Ialana, andray reto zanako. Oka aloha zay le ranomasy madame Julia.
Ataovy sy ahasalamanao dia atanjao ny saina amin'izay ho avy e. Ary mbola teboka telo araka ny tenin'ny alanina zanako teo. Fona dokotera fa saika ny solofaiko ny akalana tamin'ny ota tsy nataonao ianao a. Neniny ty ambadiky ny fitiadalan'ny arahana iny lalao ty e. Zao ny tena afabaraka fa komisera manametrana ndraikitra sy fitokisana ambony mba ho an'ny vahoaka. Kanto tsy maintsy hely fa higadra noho ny famonoan'olona sy ny fangalaram-badin'olona ihany koa. Zao anao izy komisera. Zay ahasalamanao aloha atao. Mbola mila heverina lalina ny amin'izany. Aleo toy ny marary sy ny mpitsabo aloha ny fivandraisana eto e. Mba ataovy izay fomba hitotian'ny fony zanako iny amiko dokotera. Maingavy anao fa izay vao tena avadiko boribory sanatrika ilozany koa. Averiko foana hoe mpitsabo aloha zany ho eto fa tsy hoe vondrona fampihavana-pirenena akory. Dokotera ka manao ny asako araka ny fianarana nataoko. Oay, na tsy ary teny izy. Tarisy moa. Misaotra an'Andriamanitra e. Le telo zoro mitovy refy niompanan' le teboka telo isan-tendrina. Teboka telo. Fa mbola teboka telo no vitako ambadiko izao ratrako izao. Teboka telo. Fa maritana ny hoe fiainana tsy hita saingy antenaina fa mbola hitohy. Teboka telo. Teboka telo. Tantara nosoratany Rakotoary Malala Tokoma Miaina na Natiorako FT.